toy ny tolona tsy vita ny resaka ambony latabatry ny sony ity hoy ny RMDM Analamanga. Madagasikara tsy mbola miatreto ny karama mahavelona. Fandraofana ny fako iandro fifidianana. Faly tafahoana manao hatrany ny tenako anatin'ny fampalalam-baovao ny MDS amin'ny ity takarivany alarobia fa 7 ny volana desambra ny taona 2024 ity manolotra ny arahabary tompo kilasy tompoko vavy manasanao ihany koa anaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Ny vaovao mahakasika ny sosialy avy hatrany ary no isantarantsika ny fampalalam-baovao amin'izao fotoana izao. Fahatapahan-jiro sy rano, ny fiakaran'ny vidim-piainana tsy fandriampahalemana, ireo no anisan'ny namaritra ity taona 2024 ity raha ny sehatry ny sosialy manokana no ndeha ho resaina. Mafy ny atrehana ity taona ity, hoy ny mpandinika ny fiarahamonina Lanto Ratsida raha nanao jeritodika ny zava-misy ara-tsosialy eto Madagasikara tao anatin'ny herintaona. Ho sarotra nefa ny anantena fiovana lehibe amin'ny taona ho avy raha nambarany ity mpandinika fiarahamonina ity hatrany. Fanadiadiny Onjalalaina Ranaivomanana sy Mathieu Prince. Efa manomboka miamanjavona ilay sokajim-piainana antsoina hoe classe moyenne eo amin'ny fiarahamonina malagasy amin'izao. Ary nareo sokajin'olona tafiditra ao anatin'ity sokajy ity azy dia nidina ny fari-piainany. Antony izany ny fidangana ny vidim-piainana ka mahatonga ny akamaroan'ny olona mijotsokoa ny fahefa-mividiny. Amin'ny ankapobeny mizara roa amin'izao ny sokajiny malagasy dia ny mpanankarena sy ny mahantra. Raha ny antontanisana avoaka ny bankera sampirenena dia 900 malagasy no sokajiana ho mahantra ary io antontanisy io manamarina ny fanjavonan'ny classe moyenne. Manodidina indray hatramin'ny 500 malagasy ihany no migoaka ny tombontsoa ny harena eto amintsika raha nambara ny mpandinika fiarahamonina Lanto Ratsida. Ireo olombitsy ireo anefa no anisan'ny baiko eto amintsika ihany koa. Mafy ny atrehany ity taona 2024 ity ho iatrehany ity mpandinika fiarahamonina ity. Ny classe moyenne ke misy foana atao hoe moyenne izy zany raha oharina amin'le fiteny zareo économiste zany hoe raha oharina amin'le ankapobeny harena fa raha oharina amin'ny classe moyenne tany aloha dia nilatsaka zareo nilatsaka ny fari-piainany tsy dia afaka tena hoe nanao ny classe moyenne zany zao ny hitako tamin'ity taona 2024 ity na dia olona everinao fa manana azy marary miditra hôpitaly sy ny sisa dia fahafatesana nandrasana. Miezaka moa zany hoe mba hijery lafy tsarany mba hijery lafy tsara mba inona reny no zavatra tsara tamin'ity 2024 ity fa sarotsarotra no miteny hoe ny zavatra tena tsara. Ho sarotra nefa ny anantena fiovana amin'ny taona ho avy raha tsy mipetraka amin'ny politika mpanjakana amin'ny fitsinjarana ny harena eto amin'ny firenena mba tsy olombitsy intsony no hisitraka ny tombontsoa avy amin'izany. Mba sitrako raha mba hoe fanantenana amin'ny 2024 fa tsy mino sarotsarotra io situation io zany sarotsarotra io situation io no le zavatra rehetra voalazako teo misy paramétrage ngeda be izay tsy vitany hoe finiavana iteny fotsiny fa mitaky firaisakiny dia raha vao tsy mahavita zany izay mitondra na izay mitondra dridrandritra satria izy moa zany no censé hoe mandamina firenena fa amin'ny ankapobeny moa tiako koa manamarika fa le tato anaty folo taona zay tsy dia tena mpitondra loatra mandamina firenena fa ny mpanan-karena ny mpanana ny kapitala izay tsy eto Madagasikara fotsiny fa eran'izao tontolo izao izy mibaiko an'ilay fiariana zany manerana andady manaraka fotsiny rehetrarehetra. Ireo mpandraraha mpanondrana entana ny ivelany tena nahazo tombony tamin'ity taona 2024 ity. Anisany nampibetsaka ireny sokajin'olona ireny hiakatra eo amin'ny fari-piainany ny fitotonganany ariary ka nampiakatra ny sandany vola vahiny. Anisany nahazo tombontsoa ihany koa ny mpitsabo noho ny fahamaroan'ny olona narary ka nampidibola azy ireo raha nambara ny mpandinika fiarahamonina Lanto Ratsida hatrany. Ny vaovao mahakasika ny sosializa hatrany iza tokoa no tsy mikaiky amin'izao fotoana izao manoloana ny fahatapahan-jiro lava reny manampitrotraka ihany koa ny tsy fisindrano ataon'ny orinasa JIRAMA amin'izao fotoana izao tsy ny eto Antananarivo ihany fa saika ny faritra manodidina an'Antananarivo ihany koa dia mizaka izay tsy fahaiza mitantana izay mitombo araka izany fahavoazana ho an'ny isan-tokantrano hatramin'ny rano aza dia trosaina ny asa moa dia tapaka tanteraka ary potika ny fivelomana ny mponina miaina anaty aizina sy tsy fisindrano tsy misy vahaolana maharitra hatramin'izao anika ny vahoaka hatrany no mizaka ny vokany. Ando miaratiana sy ny aro-tanjona kosa no mitatitra amintsika izay fanadiadina izay. Aina arabakiteny ny rano, aina ihany koa ny herinaratra satria miantoka fivelomana.
farafakely anefa intelo tapaka nijery isan'andro maharitra hatramin'ny oravalo izany ho an'ny faritra maro eto andrenivohitra sy ny mandediny na fety na tsy fety na mainandro na fahavaratra miaina izany hatrany ny ponina miaina anaty aiziny tsy maintsy nanjanona ny any sasany ny asa fivelomana raha tsy izay miaritra fatiantoka sy ny vavan'ny mpanjifa indrindra ireo mivelona amin'ny asa miankina amin'ny herinaratra misy ihany ireo manana fahafahana mampiasa herinaratra mandeha amin'ny masoandro misy ireo voatery mamoaka vola mividy labozia hanazavana ny ao an-tokantrano maitsy mampiasa labozia aloha atrano raha maizana atrano anatin'ny ray andro raha hoe tena ela ny jiro vatapaka tena malany labozia efatra vola tena tsisy fa maitsy hoe miatiny izay misy eo aloha raha ny asa aloha zany dia mijanona rahateraka ny anay satria tena tsy mandeha mihitsy raha tsy le jiro normal no ampiasaina amin'ilay ordinanay zao zany raha kozako atsokantrano aloha zany dia niazahana nitsoahana mihitsy ny prix satria efa nisy fotoana tena simba tanteraka mihitsy ny appareil-nay dia ngamba fain'izay zay dia mety hoe miomana zany zay rehefa tapaka ny sakafo angamba aloha zany tsy tehirizana anaty frizidera fa vidina isan'andro amin'izay zao amin'izao aloha alainy zao le manenjika asa amin'olona azanao dia tapaka zao efa intelo tapaka izy zao androany fotsiny fa amin'ny efa lasa teo fa tsy tariana tsony dia misy fiantsaika be amin'ny resaka livraison zany leziny tena maro satria misy lera hoe misy délai amin'izao zoro nareo no mametaka an'izy zao zao tokony efa metaka androany zany dia lasa tsy maintsy miangady amin'ny client io lolo embitsaka efa tena nony amin'ilay jiro aina ny rano tsy misy vahaolana intsony koa anefa ny olany rano eto amintsika vao maika mahamafy ny fatapahany tonga hatramin'ny findramana rano ao manomina ny malagasy ankehitriny ka manolo izany raha tsy manangona rano amin'ny bidon na siny be tsy mahampy izany raha masa mirana any amin'olona raha vao tsy ampy le izy lasa hoe misambotra rano any amin'ny hafa raha hoe misy manana eo akaikinao lasa misambotra any amin'ny hafa manao ilay sy hoe tsy ampy le rano misoloana le ranon'le olona aveo raha vao maka rano any ianao ohatra hoe mihinana roa bidona na telo bidon dia tsy maintsy solonana izany rehefa tonga ihany manomboka maraina ny tapaka dia tsy miverina raha tsy kato zoro après an'io tena mijaly mijaly fa za fahinao ndray zany mila miomana manangona mividy bidon be tabe zany le solution le izy dia vidy bombonina be reny dia angonina ny rano izy aloha tena tsy maharitra fa ny fitsetseana angamba no atao mety hoe mijanona aloha ny resaka sasalamba mijanona ny zavatra mety hoe ampiasana rano be tabe zany fa mety hoe ny andrahoana sakafo sy ny sisa sy ny sisa angamba no mety hoe ampiasana amin'izay faritra anisan'ny tena lasibatra netsy amin'ny 700 hektara tonga hatreny andavamamba milahatra rano ny ponina ny eny antoerana ihany koa anefa tsy maraka ho ny mpitazona pompy le pression kely fa miaritra foana mety any pompy mandrapatapitra le bidon ndraindray amin'ny fito hariva vao afaka eny vao amin'ny dimy maraina amin'ny efatra sasany mandrapatonga ny amin'ny folo tsy mody mihitsy amin'ny atoandro fa raha ohatra ka hoe mody amin'ny atoandro dia be tabeny tsy mahazo satria tsy ampy le pression kely be mihitsy raha araky ny andavanandro moa zao tatoato ny bidonnay manatombo amin'ny 10 isan'andro eo akoatriny mpanjifa isan'andro dia matetika mihoatra satria tsisy rano any amin'ny faritra hafa velo rano nataony ity fitondrany ity tamin'izany fotoana ny fanarenana ny orinasa mpanjakana jirama ka afaka mokatra angovo ny firenena malagasy folo taona izay ny lasa teo amin'ny fitondran'izy ireo jiro kely manazava amin'ny alina ilay nolazaina fa avaolana fa tsy herinaratra ampy amin'ny karana akory lasa olana ilay orinasa jirama fa tsy vahaolana intsony raha ny zava-misy ankoatra ny jiro sy rano tsy karitra ihany koa io arivo eo fa tapaka ny connexion velom-panontaniana ny rehetra androsoa isika amin'izao zava-misy izao ny vaovaon'ny sosialy izay hatrany maimbo mantsina mihitsy izay aleto andrenivohitra amin'izao fotoana izao vokatry ny fivangongony fako sy ny fiparitany mahazo laka ny voalavo sy ny lalitra izay mety hiteradoza ho an'ny fahasalamany isam-batan'olona indrindra amin'izao vanim-potoana ny fahavaratra izao efa taona tsy nahita mangirana fa niara-niaina tamin'ny loto ny andro tokotrainan'ny mponina malagasy ho avy ny fifidianana kominaly iraradraraka indray izao ny fampanantenana sy ny kobakambafy izay nitarika izao raha nambaran'ny olom-pirenena tamin'ny ando miaratiana sy ny aro tanjona hatrany 5 taona isan'andro ny fako ny arivo ny lazazo manana vahaolana amin'ny fitantanana ny fako mampitariana ny mponina Antananarivo ny be ny tanàna ankehitriny nandritra ny fampielezan-kevitra nataony mialony andraisan'ny fahefana ny taona 2012 no mafisiny izany ny filazany fahaterina any amin'ny fako raha tsy voaroka tsika ihany no mikarakara ny fako mety sa tsy mety
amin'izay tsy mifanilika ndraiky to aloha ataon'ny commune rehefa vita ny asa voaroaka ny fako a faly ny tanàna raha tsy voaroaka ny fako a dia tongava ty am mibe ny tanàna ny tompona ndraikitra raha tsy vita ny asa hifarana ihany ty ny fepito-piasany fa mpitehana no hita lasa ravaky ny tanàna n'Antananarivo ny fako tsy misy mpandroaka jity ilay vahaolana ny dradradradrainy sy ireo fiarabe na rantiranty tamin'izany fotoana atao anaty ny volinandro fety ny malagasy sy ankehitriny fa afinaretana no tediavina loto sy fofona mantsina no azo na ny rivotra iainana sy ampiainana na etiery zany tsy toy le rivotra iainana amin'le no maraina vao mifoy iny zany hoe hafa misy le rivotra maraina vao mifoy iny sy le hitobil'ny fako toy izao zany nataon'ny antoko politika anankiray mitondra fako asa me ny raisiny be le izy zany lavo dia tompona andraikitra feno izy eo amin'ny fitondrany sy hoe ny adiadiny manoloana an'le hoe tompona andraikitra izy eo amin'ny lohan'ny fako angambany amin'ny ankapobeny enao zao mitady fafinareta nefa ny fofopako fofona lotoray manontolo zany lasa iainatsika madinika am'izay tsika madinika am'zany tanjanetsika miantsy am'izay fa raha zareo lehibe milamimany tsika teo miady amin'ny aretina nefa zany zao tsika sa hoe tsika zay zao mamboly aretina satria le fako mitondra an'le hotsika aretina raha marina zany ny teny meny tokony tanterahany zareo nefa mo hoany zareo izy mitombo mipahefanta raha tsika madinika ataoko hoe tsinay madinika ny tondra fako eny mety ho fisamborana zay zavatra ho hita eny ka no zany zany hitako hoe tokony andray andraiky sa zareo dia anateraka ny teny zay tanterahany vavany fa tsy olombelona samy tsarana ihany fa tsy ho avy zao ny fitaom-pivitanana zay atao ady iten'izay hoe rofina iny nefa ny zany eo amin'ny aigle zao anao mandeha dia tena masiso be mihitsy sady ny embouteillage manao ny ataony misy tompona andraikitra dia tokony mba andray andraikitra zany ny tompona andraikitra ohatrany hoe jerena fotsiny zany le izy hoe io izy dia ohatrany hoe menimena le olona tsy ahoana tsony fa dia feno avokoa ireo dabapako rehetra mihoatra ny ivelany ary manapaka ny arabe ny fako misy ny mila fitovy avy amin'ny trano mihitsy ny fisavovony miparitaka amin'ireo lakan-drano zany avy eo ka lasa manentsina milatsaka ny orana mivoaka avokoa ireo rano maloto avy amin'ny fako ary miparitaka amin'ny arabe manginy fotsiny ny lalitra sy ny voalavo izay mahazo vana tanteraka lasa miara-miaina amin'ny poniny ahina ny fiparitahany aretina toy ny pesta areti-kibo ny gripa sy ny farefony ny taovam-pisefony efa ela no nanana olana tamin'ny resaka fitantanana ny fako ny tanàna n'Antananarivo tsy misy vahaolana zany mandrakandroany ho avy indray ny fividianana irarakopana ny kobakambava ary misy laza fa nahavitana masina na vahaolana tamin'izany tsy naombo ny fitantanana ka lasa manara-tsendrika ny tanàna eo amin'izay lafombavao izay hatrany dia tsy afa-misaraka amin'ny vanim-potoana ny fahavaratra toy izao ny fiakaran-drano ary dia matetika lasibatra amin'izay fiakaran-drano izay ny faritra Analamanga ny fahatsatsemany lakan-drano C3 izay mirefy 2.20 kilometatra mamakivaky ny tanàna maro eto Andrenivohitra no antony iray voalohany mahatonga ny fiakaran-drano eto Antananarivo ahina ihany koa ny fiotsahan'ny tany eny amin'ny faritra avo amin'izao vanim-potoana ny orana izao onjalalaina Ranaivo Manana sy Mathieu Prince Kosary no mitatitra amintsika izay fanadiadiny izay. Anisandra faritra marefa amin'ny tondra-drano sy ny fiakaran-drano eto Antananarivo renivohitra indrindra amin'izao vanim-potoana ka tokony fahavaratra izao. Ny fiparitahan'ny fako mitarika ny fahatsetsena lakan-drano, ny fandrenana tsy ara-dalàna sy ny fanotofana tany tsy ara-dalàna no anisan'ny fototra mahatonga ny tondra-drano eto amintsika. Tafiditra ao anatin'ireny tanàna ahina amin'ny fiakaran'ny tondra-drano ireny ny tanàna lalovan'ny lakan-drano C3 miainga avy any Anosy ary mipakatra any Ambohimanarina sy Ambodimita. Isan'ny lava indrindra eto Antananarivo renivohitra ity lakan-drano ity izay mirefy 20 kilometatra anoany. Ny lakan-drano C3 ihany koa nefa no anisan'ny maloto sy be fako indrindra ka antony iray mahatonga ny fiakaran-drano matetika amin'ireo toerana lalovany. Fa ny zava-toy izay eto Antananarivo dia mbola izay resaka le toerana misy Antananarivo zay dia mitondra drano sy le atao hoe fotsahan-tany ireo no tena hoe loza manampana eto Antananarivo. Tondra drano araka ny voalazako teo ny rivo-doza tsy dia tonga eto loatra fa ny tondra-drano tena enjana be dia tokony tantona zany ny olona ao anatin'izay. Ankoatra ny fiakaran-drano dia misy faritra ahina amin'ny fiotsahan-tany ihany koa eto Antananarivo toy ny any amin'ny faritra avo. Efa nisy ny fametrahana saina mena amin'ireo toerana ahina hiotsaka saingy malalaka ny safidin'ireo olona voakasika na hiala na hijana amin'ny tranony. Ny fanentanana sy ny fampahafantarana ny ambana mety iseho no anjara andraikitry ny BNGRC. Tsika tsy manely olona, tsika tsy mitondra miaramila, tsika tsy mitondra polisy andeha anala an'ireo olona reo fa nampahafantarina azy fotsiny hoe
tena tandinin-dozy ianao ny toerana misy anao ty ka raha ifindra ianao manana safidy anakiroa ianao na ianao ifindrana amin'ny havanao raha ohatra ka hoe manakavana andray ianao mandritry ny volana mety roa telo na efa-bolana na ianao tsy manana dia mitena miseho fokotany dia anjarany BNGLC sy ny mpiara-nombonantoka aminy mijery hoe ato ny toerana tokony isy anao efa nomeny ianao toerana efa nampahafantarina anao loza tokony hiatra aminao dia anjarany misafidy fa ny sakafo kosa aloha hafa ndray manko ny hoe tena traboina hoe rodana ny trano tsy misy hoanina ny olona anjarany fanjakana anjarany amin'ny alalany BNGLC mitondra anjara fa raha ohatra koa fanalana fotsiny dia izy hoe tokony hialato ianao fa faomena trano dia mba tokony mba mieritreritra le olona hoe tsy ihany hoe aizarany sakafo omenanay aina ny hoaninay ofisiroana mialoha amin'ny fiakaran-drano dia isy ny fanadiovana tanteraka ny lakan-drano C3 ka 10 kilometatra eo no hodioviny. Azantsika treo alohan'ny vaovaon'ny sosialy lafimbavao afa-tanteraka kosa indray ary dia komina 3 mivondrona ao anatin'ny ivim-panajariana ny tanàna n'Antananarivo sy ny manodidina na ny antsoina ihany koa hoe IPAM mifantoka betsaka amin'ny fampandrosoana eny fotsiny izy ireo amin'ny lafiny 4 lehibe dia ny momba ny fako, ny fifindramonina, ny fitaterana ary ny hetra. Misy moa ny tantsoroka eo amin'ireo samy komina ao anatin'ity fikambanana ity azahoana miroso amin'ny fampandrosoana eny fotony. Asinandria Malala, Andry Rakoto Malala. Tsy miandry ny fanjakana foibe irery-intsony ireo komuna amin'ny fanatanterahana ny asa pampandrosoana eny fotony. Antony iray nanangana ny ben'ny tanàna manodidina n'Antananarivo ny fikambanana antsoina hoe IPAM. Komuna 3 no ao anatin'ity fikambanana ity ka mifantoka amin'ny asa eny fotony ao anatin'ny teboka 4 lehibe. Ny tanjona dia hoe anatsarana ny resaka ao ny hetra, ny fananatany, ny transport, ny resaka fako. Zay ny tena tanjona. 4 ihany zany no ataontsika hoe tematika niraisina ao anatin'ny IPAM. Anisany ezaka goavana iantsoroan'ny IPAM sy ireo ben'ny tanàna mivondrona ao anatiny ny fanentanana ny olom-pirenena mba andohetra sy ny fampahafantarana azy ireo ny tamberana ndraikitra sitrahany isam-batan'olona eny anivon'ny komuna. Dia zay zany no tena anjara ndraikitry ny IPAM ao anatin'izy hoe manao tantsoroka izy ny komuna, tonga izy eny amin'ny komuna, manao ny fanadiadiana dia mametraka ihany koa zany ny stratégie rehetrarehetra. Raha ny fampiresahana zao ny komuna Lasora manokana dia hoe amin'ny fomba ahoana no ahafahana mametraka rindram-baiko na logiciel ahafahana mifehy ny fantoava-ketra ao anatin'ny komuna. Zavatra tahaka izany zany no ifampiresahana amin'ny IPAM sy ireo mpiara-miombonantoka amin'ny IPAM zany amin'ny paikady hoentina mampiditra ny hetra ao anatin'ny komuna. Ny hetra resahana eto dia ilay hetra izay miditra mivantana ao anatin'ny kitapom-bolan'ny komuna dia ny hetra tany sy ny hetra trano. Anisan'ny komuna efa nahita tombotsoa amin'izao fiaraha-miatan'ny samy ben'ny tanàna izao ihany koa ny komuna Ambatolampy tsy mahafotsy. Ohatra amin'izany ny fanodinana ny fako. Nezaka momba ny fako zany ohatra na komuna Ambatolampy tsy mahafotsy manokana dia namorona le any zay projet Lalakely. Dia le projet Lalakely zany iarahana miasa amin'ny IPAM izy amin'ny AFD. Dia nisy vokatra ny fokotany anakiroa satria nitaritina zany ny vahoaka amin'ny resaka fanadiovana foibe. Fokotany anakiray dia natao 0 hanina le izy. Dia ny fokotany anakiray nanangonana arivo isaky ny tokantrano. Miara-miasa amin'ny Agence Française pour le Développement na ny AFD ity fikambanana ity ary misorana ankehitriny ny fahamoamboran'izy ireo amin'izay fiara-miasa izay raha ny vaovao. Ny vaovao eny anivon'ny komina izay hatrany dia mampiakapeo manoloana ny fahasahiranana tsy fidiny mahazo ny komina amin'izao fotoana izao noho ny ataon'ny fanjakana foibe ny ben'ny tanàna ao Ampitatafika. Ny tombony fidiram-bola ho an'ny komina saingy tsy maharaka ny fanodinan-draharaha izany ka zary misy fiantraikany amin'ny fandoavana ny karamany mpiasa. Charmano Menjanary sy Tahiriny Aina. Fitaom-pitondrana telo izay no vitako fa tsy mbola nahafantatra hoe mahazo mampindram-bola ny KNAPS izay vidika sasaran'olona hoy ny ben'ny tanàna izay voavita amin'ny komina Ampitatafika. Tokony tsy asiana fanavana ny fampindramam-bola ao fa petsaka ireo komina sahirana raha toka afaka malomesy mampindrana vola ho an'ny komina tahaka ny natao Antananarivo renivohitra hoy ny nambarany. Olana goavana izao ny arapolo indrindra fa manoloana tsy fanomezana ireo vola tokony anjaran'ny komina
ka miantraika amin'ny fandaovana ny karamana ireo mpiasa raha ny fanazavana atrany. Io zany zao vitanay rapitso tanteraka zany le karamany desambra fa ho anay zany fomba fijery efa tsy lasa ny faharoapolo tara zay le karama ho anay. Raha ohatra zany ka ampin'ny fanjakana ny resaka hoe famana olana amin'le knapsa satria tamin'ny heritaona dia nisy commune vitsivitsy nosongain'ny fanjakana hoe reto a ny fanjakana mandomy knapsany tsy tafiditra tao anatin'izay ny commune Ampitatafika tsy fantatra ny antony amiko aloha resaka fanavakavahana le satria rehefa mitatan'izany dia na omena daholo le commune na tsy omena daholo zay manana olana fa tsy hoe misy triage dia ny district amin'ny manao an'le triage tsy hainy district zany satria tsy izy mitatany aty fotony aty fa lasa mampisy disaddition amin'ny samy commune zany fa raha ampin'ny fanjakana dia zay amin'ny heritaona vonina ny anao régularisation anao resaka knapsa io zany. Ny olana koa manko tao anatiny tsy afenina fa ny hoe ny somary variana daholo zay commune ambanivohitra ny hoe ahoana misy commune afaka mindram-bola amin'ny knapsa zay tsy mba natoran'izany zao 5 taona ny tantanana ny commune tsy mba mahita an'izany lalana zany zay ka raha mba mahita zay dia efa eto dia efa manao antsoavo amin'ny knapsa vampina amin'ny voly zay fa belabe dia tsy lasa tiana ho atao aty tsy Ampitatafika rery koa fa zay commune afaka ampiana ihany. Tsy lahara-pahamehana tsony ho an'ity commune ity ny fandaovana ny knapsa noho ny antony maro samihafa ho hiatrany ny fanazavana. Ny tena anisan'ny lehibe moa zany dia hoe ny karamam-piasa aloha afaka lazaina zany fa lamina zany ny karamam-piasa ny volana desambra 2024 zany hoe voaloha daholo zany zay le karamam-piasa. Eo amin'ny knapsa manana olana zay satria anisan'ny commune tsy nandoha knapsa zany zay tamin'ity taona ity satria le vola mihitsy ny lasa ohatrany hoe tsy naharaka n'ilay izy amin'ny heritaona ihany koa moa zany zao dia efa nieritreritra hoe anao regula ny knapsa io zany zay satria misy vola finananay hiditra. Le knapsa indray noho ilay zava-nisy teo dia lasa ohatrany nalaina mihitsy zay amin'le knapsa fa tsy fianonako zany. Hetsakinan'izay koa be mifanampiana io omenay ny fiangonana ny ONG zay koa nanao trano portany anankiray naingatra ny fototra mihitsy azo lazaina fa ny valopolo isanjaton'ny financement tena madiodio commune Ampitatafika. Betsaka koa no ny ONG totoerana sy ny association omena ifamatsiam-bola zay zany no tena anton'le izy lasana tatsika hoe le knapsa aloha zany ohatrany tsy dia tena nikotiana loatra. Natao anamora sy amahany olana ny fanjakana fohy be fa tsy natao ampitondra fahasahiranana ny commune tahaka izao ho hiatrany ity be ny tanàna ity. Eo amin'ny pejy fahasalamana kosa indray ary tsy mahatsabo tena intsony ankamaroany malagasy ankehitriny manoloana ny fahasahiranana mifantoka amin'ny fampiasana menaka mafana sy ny tambavy sisy raha tojo aretina noho ny tsy fisimbola tsy maintsy miditroso miafara amin'ny fivarotam-pananana mihitsy izany raha sanatrika tojo ny aretina sarotra tsaboina tsy maintsy anatonana mpitsabo sy idirana hôpitaly hoy ny fanehoan-kevitra tamin'ny Andro Miaradina sy ny Aro-Tanjona. Manao dokotera tena ny ankamaroany malagasy ankehitriny manoloana ny fahasahiranana andavanandro. Ny fahasalamana nefa no voalon-karena izay manamarika fa tena laharam-pamehana ho an'ny vahoaka. Ny teti-bola hiatriana izany anefa tena tsy misy hoy ny olom-pirenena. Ny vola miditra tsy maharaka ny mivoaka anka ireo ny angarany vitana sisa ny mba manana fahafahana manao tahiry eo an-tokantrano. Tsy maintsy miafara amin'ny fivarotam-pananana mihitsy raha tojo ireo aretina sarotra tsaboina. Eny tsena kely ihany satria ny fitsaboana raha malala fa raha vao mandeha dokotera ianao dia efa vola zay. Amin'izao aloha izany ny tena hoe saorana an'Andriamanitra ianao mbola salama tsara amin'izao. Fa raha zao marary amin'izao resaka raha-bola na fahaserana na tena henjana be. Ny hôpitaly-panjakana mihitsy zao no tena mila vola. Zaho zao tena manana marary mihitsy nandeha hôpitaly-panjakana nanao radio fotsiny efa 250 nefa hôpitaly-panjakana zany dia eritreretra n'izay ny hôpitaly amin'izao zany tsy mifidy tsony na manam-bola anao na tsy manam-bola fa rehefa tsy manam-bola anao dia miandry izay anjara fitahin'Andriamanitra. Rehefa tambavy rehefa tsy manam-bola ny makany anona tsy maintsy hoe resa-bola
ny am manko raha tsy manam-bola ianao dia tsy possible hoe raisy ny dokotera amin'izao tsisy vola mipetraka izany amin'izao dia tsy manoma an'izany zay fa zay rehefa sendra marary ohatr'izay fotsiny dia mampiasa an'ilay gasigasy reny satria za maranaka dia tsy maintsy matokana ny vody andromerika hoe sendra misy tampoka na ohatra izany dia atokana kely le resaka fitsaboana aloha ohatra sarotsarotra e satria le vola zany tsy maintsy mila vola foana zay atao rehetrarehetra raha resaka fanafody indrindraindrindra tsy maintsy atao gasigasy eny misy an'le menaka mahagaga reny zao mandeha dia ny menaka mahagaga no mandeha be zao ety aminay ety noho n'le tsy fosina le izy mahatonga an'izay zavatra izay aloha voalohany indrindra eo vao tsy manam-bola ianao dia afa tsy raisin'ny dokotera zany aloha eny fa ho an'izay manam-bola ihany no voaray tsy maintsy mamorona ny tsy misy mitady mihitsy zany ianao e mamorona tena zavatra mihitsy ianao hoe na ny eo am-pelantanana ary tsy maintsy amidy ohatr'izany tsy maro tena intsony ny olona ankehitriny samy miainyainy arak'izay fananany eo am-pelantanana ankoatra ny fanatsarana ny rafitra ara-pahasalamana mila asiana fiheverana manokana ireo fitaovana ampiasaina eny amin'ireo hôpitaly sy ireo fanafody indrindra ireo mpiasa mampiodina ny toeram-pitsaboana izay mampitaraina ny maro ankehitriny manano teny ireo amin'ny 360 tapitrisa ariary latsaka kely ny teti-bola natokana ho an'ny fahasalamana raha ny teti-bola mpanjakana 420 niakatra izany raha ampitaina tamin'ity taona 320 ity miandriandry fanovana sy fitantanana madio ary mangarara ny olom-pirenena mba tena hipaka amin'izy ireo izany misy raha teo ny famatsim-bola azo Madagasikara avy any ivelany saingy tsy misy fiovana firy fa vao maika maratsy aza ny tolotra ara-pahasalamana eto amintsika tsy ny malagasy rehetra no afaka misitraka izany na dia zo ny feno aza ny vavao mikasika ny sehatry ny asa kosa indray ary tsy miatra eto Madagasikara ny karama mahavelona ary tsy mifanaraka amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana intsony ny karama farany ambany no faritany fanjakana orinasa maro ihany koa no mbola tsy nampiatra akory ny karama farany ambany dia 5 alina sy 2 hetsy ariary roa taona ty aorian'ny ilazany filohampirenena izay fampiakarana izay tsy niambahamba ny avy eo anivony ny sindika ny fisemare raha nylaza fa namaritra fa iray tapitrisa ariary ny karama farany ambany mifanaraka amin'ny vidim-piainana eto Madagasikara onjalalaina Ranaivomanana sy Mathieu Prince tamin'ny fankalazana ny fety ny asa tamin'ny taona 2024 no nilazany filoham-pirenena fahakarina ho 5 alina sy 2 hetsy ariary ny karama farany ambany eto Madagasikara orinasa maro ny tsy nampiatra ity fampiakaran'ity ary nandidim-panjakana ampiariny ilay fiakarana karama azy efa volana maro taty aoriana ny fanambarana vao navoaka efa madiva ho tapitra ity ny taona 2024 fa mbola tsy miantra eto amintsika ihany ilay karama farany ambany 5 alina sy 2 hetsy ariary hony avy amin'ny sindika ny fisemare 7 alina sy 2 hetsy ariary hoy ny sekretera jeneraly nyity sindika ty ny karama farany ambany eto Madagasikara amin'izao ary mbola misy aza ny orinasa tsy mampiatra io karama farany ambany io akory karama izay sokajiny sindika ho tsy mifanaraka amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana raha ny degré aloha zany dia 238 000 ariary aloha ny karama farany ambany fa accessoire hono no mameno azy ho 250 dia le accessoire fantaniana mipetraka ino inona atao accessoire satria tsy voalaza ao ny orambony apanga vy accessoire satria accessoire zany zavatra anankiray mipetraka amin'ny karama foana fa raha ataontsika hoe orambony apanga no atao accessoire orambony apanga rehefa tsy manao le mpiasa dia tsy misy donc zany tsy accessoire raha pitahintsika eo amin'ny vidim-piainana fisondro vidim-piainana tena tsy mifandanja le izy satria ny antony ny vidim-piainana miakatra mety hoe isakalina angambany miakatra tonga maraina kaky ianao fa miakatra dao ny rehetrarehetra zavatra anankiroa zao ny tolona atao sindika am'izao hoe ahoana ny isian'izany hoe karama mahavelona zany eto Madagasikara ray zay faharoa ahoana ihany koa no hampiarana an'io didim-panjakana io rehefa mivoaka fa io zany rehefa mivoaka faly hoe mivoaka fa ahoana koa ny fomba hampiarany rehetrarehetra azy anekeny rehetrarehetra indrindrandrindra fa ny orinasa mandidina indray tapitrisa ariary ny karama farany ambany mifanantsana amin'ny vidim-piainana sy ny andavanandro ny mpiasa malagasy ho iatrany avy amin'ny sindika fisemare sarotra nefa ny anatena fiakaran-karama amin'ny taona ho avy 2024 io raha ny misy fototra maromaro zany tokony jerena io zany tsy hoe miangany hoe pourcentage tsony fa tokony jerena hoe ao anatin'ny akonana anankiray misy olombelona firy ao dia ireo olona ireo inona filana andavanandro miainga amin'izay zany le kajy
vity zay zany de jerena ihany koa manahoana nefa ny vidim-piainana miainga am'ireo zany nafana karaha faritana zay zavatra zay satria raha ny navoaka ny manampahaizana zany zay nanao fanadihadiana zany eo amin'ny tokantrano anankidimy eo anatin'ny tokantrano anankiray olona anankidimy zany anatin'ny tokantrano anankiray raha olona dimy zay amoenina anoany any amin'ny ataontsika hoe 1 million d'ariary anoany zany tokony hoe apetraka zany hoe karama farany ambany zay tsy mipetraka eto amintsika ilay karama mahavelona ary tsy mahampy ireo mpiasa iray volana akory ny karama raisiny natao mifanjakana anjorombala ny fijerena ny sosialy mpiasa ho sarotra nefa nisy fampandrosoana raha io sosialy ny mpiasa io no tsy jerena. Ivadika amin'ny pejiny politika kosa indray arsika vao higadona ny taona 2024 dia isy ny hetsika ho ataony vondron'ny kandida araky ny vaovao mari-potitra. Efa maro raha teny malagasy sy miandry ny toromarika ho toy ny tolona ho an'ny famerenana ny tantandalana sy ny fiandrianam-pirenena. Ho an'ny RMDM Analamanga manokana dia vonona ny anony tolona ary efa misy ny paikady mari-potitra isam-pokotany aparitaka izay tolona izay aorian'ny toromarika ny vondron'ny kandida amin'ny fiandohan'ny taona 2024 hatrany. Asinandria Malala sy Andra Koto Malala. Tsy vitan'ny resaka ambola tabatra intsony ny toy ny tolona amerenana indray any Madagasikara ho tantandalana sy alana amin'ny fanjanahana vaovao ho ny RMDM Analamanga. Ho an'ity rafitra iray ity dia ho avy anatevina ny tolona izay atao izy ireo ary efa misy ny toromarika nalefa isam-pokotany. Izay RMDM Analamanga dia ho avy amin'ny raharaha politika amin'ny 2024 tsy vitan'ny resaka privava tsony ty zavatra ty na resaka fanoherana tsotsora fotsiny fa tena ny asin'le tanylazantsika mihitsy ny voasosy ka no zany zavatra zany tsy afaka hipetrapetraka tsony sika hoe pasifika ve sa tsy pasifika inona moa zany le déterminentsika an'le pasifika hoe andeha milamina ve ireo ray aman-drentsika ne tany aloha tamin'ny ny adiny fahaleovan-tena tena nisy raha latsaka teto e nisy ainana fohy teto nisy tena fitondrana mafy indrindra teto azosika ndray ve le fahaleovan-tena dia isika taranaka aty arina no anipy an'lizy akany amin'ny relenanjanaka antsika teo aloha tsy azo ekena velively zany za manokana aloha amin'ny mampitarika ny RMDM Analamangana dia efa nanipy ny toromarika rehetra rehetra fa ny RMDM Analamanga dia tsy anaika naoviana izany hoentina vazaha izany. Zava-doza no iainana eto amin'ny firenena ankehitriny. Tompona ndraikitra amin'izao zava-misy izao sy izay mety hitranga ho avy eo ny voamera mahaleo-tena amin'ny sahana ny fifidianana na ny CENI sy ny fitsarana avy momba lalam-panorenana na ny HCC hoetra ny fanazavana. Todika manokana zay ny amin'ny HCC izay nivalideny ny fifidianana iny hoe tompona ndraikitra ny HCC sy ny CENI amin'ny zavatra mety iseho aoriana ny voka-pifidianana natao farany teo. Raha tsy ry tsofina tsy andry ela fa vao migadona ny taona vaovao 2024 dia isy ny hetsika ataony vondron'ny kandida ohatra amin'izany ny feonan'izy ireo amin'ny ankolafikely rehetra eto Madagasikara. Namafisy ny loharanom-baovao hatrany fa tsy miova amin'ny foto-kevitra takiny ny vondron'ny kandida. Voalohany amin'izany ny famerenana indray any Madagasikara ho tantandalana indray tsy fanekena ny firotsako fidin'ny kandida izay mizaka zom-pirenena frantsay ka nanaro azy ny zom-pirenena mahamalagasy azy ary ny tsy fanekena iny voka-pifidianana tsy nekeny rehetra tamin'ny 9 Novambra lasa teo iny. Eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany dia tsy manaiky ny fifidianana amboletra nataony 9 Novambra lasa teo. Mitaky ny fanadiovana ny tokotany mialohan'ny fifidianana santionany amin'ny 4 ampitahiny antoko mitolona ho an'ny fanjakany madinika na koa ny tolona ho an'ny fandrosoan'i Madagasikara na ny MFM izany. Ao anatin'ny fanamariana ny faharaiky amin'ny 20 taona nijoroany ihany koa ny antoko amin'izao. Tsy emitra amin'ny tolona efa natomboka ny MFM mitoy ny tolona ho an'ny fampanjakana ny tantandalana eto Madagasikara. Charmano Menjanahary, Tahiriny Aina. Tsy miova ny baiki-pitolomana ny fanifandrosoan'i Madagasikara hoy ny antoko MFM. Mitaky hatrany fanadiovana ny tokotany mialohan'ny fifidianana ity antoko na oriny manandafy Rakotony Irina. Ijoro ireo vatana sonitry ny tany amin'ny fanohizana ireo tolona ireo ankehitriny. Io no votoatin'ny fanambarana
nataony antoko mitolona ho an'ny fandrosoan'i Madagasikara androany. Nanamafy noho izany ny antoko fa tsy mihemitra manoloana ny tolona efa natomboka izay mikatsaka mandrakariva ny fanjakana tandalana sy tsara tantana izay iarahany daholo be manajary sy migoka tombotsoa fa tsy vahoaka amin'ny tanatana vava miandry izarana mamy fotsiny. Voalohany, fanamafisana orona ny fitsanganany mandatehezana mandala ny tenerana ho an'ny fiovana sy ny fanovana MT 2F. Faharoa, fiaraha-mihevitra sy fiaraha-mamaritra ary fiaraha-misalahy irosoana amin'ny fikaonan-doha hiteraka ireto fanapahana tansaina manaraka ireto. Roa ray, fifanarahana ara-politika hamaritra ny tetim-pandaminana ifampiarahana. Roa, fananganana voamera tarihin'ny anteny mera hitantana sy fiaraha-misalahy ho fanatanterana ny tetim-pandaminana no tinapaky ny fikaonan-doha. Roa telo, fandrosoana sosokevitra mikasika ny lampifidianana tsy anliana enti-mandamina ny raharaha-pifidianana. Ny filoha pokotany ben'ny tanàna lehibe ny faritra solombavam-bahoaka loholona filoham-pirenena. Tanjona, fanamafisana orona ny rafi-pitondram-panjakana hitondra filaminana sy fampitokoisana satria ny hery tsy maleo ny fanahy ary ny tany misy olobea tsy miady ho zaza. Mamme toky ny vahoaka malagasy ny antoko MFM fa tsy mihempotra amin'ny tolona efa natomboka izay mikatsaka mandrakariva ny fanjakana tandalana sy tsara tantana iarahany daholo be manajary sy migoka ny tombotsoa fa tsy ny vahoaka mitanatana vava miandry izarana mamy. Nilaza ny MFM fa vonina tanteraka andray anjara amin'ny fifidianana rehetra, tsy midika nefa izany fa mankasitraka ny fifidianana natao amboletra teto ny antoko raha ny fanazavana hatrany. Ny fifidianana ny tsy maintsy ho atao foana na misy io na tsy misy. Izay zany le hoe manana idin'izao tsy hoe mivalideana io zay na mivalideana io fa ny fifidianana tsy maintsy atao amin'ny antoko politika ma MFM ny MFM dia vonina andray anjara amin'ny fifidianana ho avy zay. Tsy hoe ny fisin'ny fifidianana amboletra teo akory no ankatoavinay io tsy zay loatra fa tsy maintsy andray anjara zay. Ankoatra izay, fantatra fa tsy andray anjara amin'izay governemanta ho ajoro eo ny MFM. Ny antoko izay manamarika ny faraika amin'ny 20 taona ny jorony ankehitriny satria niorina tamin'ny taona 2017. Vavany politika izay hatrany raha mbola mpitondra tsy mahay ny tantaram-pireneny tsy androso sy hanova ny fiainan'ny malagasy izany hoy nambarany iray aman-dreny iray avy any amin'ny faritra Atsimo ny Nosy ny androany no hamafisy ny famila mianatra ny tantaram-pirenena ny tanora amin'izao fotoana mba hifoazan'ny tena fitiava-tanindrazana. Raha Manomenjanahary sy Tahiry Nianatrany. Mila olona tena mahafantatra ny soa ho an'ny vahoaka ny tantaram-pirenena ary ny tena fitiava-tanindrazana no mitondra any Madagasikara hoy ity iray aman-dreny avy any amin'ny faritra ity. Raha nyresaka momba ny raharam-pirenena amin'izao tsy mahagaga raha mikorosofana ny fiainam-bahoaka satria fotom-pisainana hafa mihitsy no ananan'ireo mpitondra izay nandrombaka fahefana tamin'ny keriny ny taona 2024. Tenin'ny fampiarahan'ireo matsy tamin'izany fotoana raha ny fanazavana fa mandalo ny fahefana ka ararotona ny fangoronana izay azo angonina rehetra mandritra izany hoy ny nambarany. Mazava ho azy tsy manana hampo miorona amin'ny zavatra azo atoka malagasy ary zavatra mahasoasoa ny tsirairay mahatsaratsara mahametimety ny tsirairay no iadiana sy ifanatrehana. Tamin'ny tetezamita iny mambrana andrim-panjakana mihitsy no miteny amin'ny prime ministre hoe aza adino ny andiny ny faharaiky amby folo ampanory ay ve misy andiny ny faharaiky amby folo rehefa nitanina zalahy ay ty andiny ny faharaiky amby folo ty dikany aza minanaka aza miveraka fa rehefa ho azo toerana de mandraoko malakilaky fa tsy aharo teo anao enimbolana ho taona rehetra zany i mpanao politika rehetra io na iza zany dôly io ka za mbola tsy tafavoaka ny ala tsika fa tsy maintsy fahatalina aloha hoe inona ny fototra
ezaina hovaina sy potena ny mamalagasy ny malagasy indrindra fa ny kolotsaina raha mpitondra sy malagasy tena mahafantatra ny tantaram-pireneny dia mijoro miaro tanindrazana sy mitsipaka ny ampanjaka vahiny eto amin'ny taniny ho iantrany ny nambarany. Nahoana nahodin'ny olona ny tantarantsika vazaho ny nolazaina fa nahita voalohany an'ity tanitsika ty fa tsika taiza fa nrazantsika taiza fa novazah no nahita voalohany ndikan'io mba ilazana fa samy mpiavy tsika rehetra ka zay mahery ny tompo fafana mihitsy zany ny mahisikatsika ny mahatanindrazantsika nyty tany ty ary tsika tsy misy mijery an'izay raha tsy tsapatsika zay tsy hitahafavoaka zany ty firenena ty satria tsy misy zavatra manome hambopo antsika raha tsy mibatita isika fa mbola mibalita ihany ninona fivoriana tao eto nizaniza filoha laniny eo indrindra mbola tanora tsy mahalala ninina teo amin'ny tantara sy ny fomban-drazana tsisy raha manjary ty tsisy fandrosoana eto Madagasikara raha toka mbola famotehana kolotsaina sy fanamboniana ny kolotsaina vahiny no atao ho iantrany ity ray aman-dreny ity. Mila mianatra ny tantaram-pireneny ireo tanora malagasy aty aoriana mba hifoaza ny tena atao hoe fitiavan-tanindrazana ho iantrany ny nambarany. Iverenantsika ato anatin'ity fanadihadiana ity kosa indray ny pejiny sosialy dia andro sisa no isaina dia hivalona tanteraka ny taona 2024 ho an'ny olon-tsotra nanaovana fanadihadiana dia mafy ny fanomanana izany ary tsy tahaka ny isan-taona intsony izay kely an-tanana sisa no tsinjaraina tsy mahatakatra famonjena alim-pandihizana nanaovana veloma ny taona lasa sy tsenana ny taona vaovao intsony ny olon-tsotra. Etsy ankilany ihany koa ny mpikarakara fety aman-danonana dia mikaikaiky amin'ny fidangany vidin-javatra ampiasaina amin'ny fety kanefa iaraha malala ny fahasairana ny olona amin'izao fotoana izao. Asinandria malala, Andrakoto malala. Tsy afaka ny ifety araka ny tokony izy ny ankamaroany ny tokantrano malagasy noho ny fahantrana sy ny fahasaranana mianjady amin'ny isam-batan'olona. Sy lirina ampiasaina mandritra ny volana janoary sy ireo adidy atrehany volana izay mafy ho an'ny tokantrano tsirairay avy. Arak'izany dia tsy maraka ny ao am-pelantanana noho ny fahasaranana ka isafidy ny hijanona ao an-tranony maro. Somaro mamay aloha, somaro mamay satria fitadiavana tsy mitovy dia miankina amin'izay fahafanana zany fa raha ohatra amin'ny namana koa zany dia somaro mafimafy ihany miaraka amin'ny fianakaviana aloha miaraka amin'ny fianakaviana zay foana angamba ao an-trano miaraka amin'ny fianakaviana zany hoe miankina amin'izay am-pelantanana ihany zany miankina amin'izay am-pelantanana ihany voaka fotsiny angamba ny salaire dia efa hoe ty atsy dia ty makatsy dia ty makatsy zay tsy sisy vola loatra ahoana zany fety amin'ity fety zany atao tsotsotra arak'izay mahamety azy eo ka ao an-trano ihany zaika dia ahoana zany atrehana fety amin'izao tsy maintsy efa mba misy akokely no pipipipina ihany dia ino no atao sakafo ao tonga dia fianaka ao an-trano dia fianakaviana miaraka amin'ny zanaka sasany zavy kely dia ao an-trano ina mahatonga azy tsy hamonjy espace ao an-trano vitana namalalitry amin'ny navatotra koa ofany espace ohatra hoe akany amin'ny espace ianao ohatra hoe andano ohatra hoe 100 000 ariary nefa raha zay 100 000 ariary zay no ataonao otrano fiaina hatramin'ny zavy kely tena mbola voamonina rangamba asa mazava angamba le ho an'ny mpikarakara lanonana nanaovana fanadihadiana izao tsy tahaka ny isan-taona ny zava-misy ankehitriny tsy nampiakatra ny vidim-pidirana izy ireo ho fitsinjovana amin'izao fahasaranana izao tsapa ny fidangany vidin'entana sy ny kojakoja anomanana ny fety indrindra fanovorona ho iatra ny fanazavana. Tena marina tena hita hoe sahirana ny olona zany no tsy resahana lafinina zany na lafinina fa amin'ny akapobe fotsiny dia hito zavatra io ary io zany dia nataonay tamin'ity tsy napakatra prix zay raha pitahina tamin'ny taona lasa fa ny hoe napidina tanteraka an'izy tsy azo natao satria raha malala vidiny zavatra zany raha mampitaha fotsiny zao amin'ny vidina vorona fotsiny zao raha vorontsiloza zany tamin'ny fotoan'andro mbola nahazo zany atao hoe 80 000 ariary 400 000 francs amin'izao fotoana zao 750 000 vao mahazo an'ireny tena voron-daha be ireny ianao 800 000 koa ariary noho izany zany dia tsy afaka mihitsy ny ampidina zavatra be anao.
raha ny fanazavana sy ny hita eny amin'ireo fampahafantarana isa-tsokajiny dia manodidina ny iray hetsy hatramin'ny 4 hetsy ariary ny vidim-pidirana amin'ireo alim-pandizana anaovam-beloma ny taona 2024 sy itsenanana ny taona vaovao 2024. Fanamariana ny Noely izay hatrany dia ankizy sahirana anjatony manodidina ny foibe toerany antoko-tiky Madagasikara no nahazo fanampinana nahazo ihany koa vatomamy, biscuit ary chocolat avy amin'ny antoko-tiky Madagasikara ny sabotsy 13 Desambra lasa teo. Ny mpikambany TIM ao amin'ny boriboritany fahatelo no nitarika ity fizarana vatomamy ho an'ny zaza sahirana ity. Efa fanao ny antoko rehefa fety ny hetsika sosialy toy izao ho fanamariana indrindra ny fetiny Noely sy ny faran'ny taona 2024. Na eo aza ny toetra raha politika misy amin'izao fotoana izao dia vaindondra raha ho an'ny mpikambana ao anatin'ny tiky Madagasikara ny manampy ny mpiarabelona indrindra amin'izao fotoana sarotra izao. Ako ny Noely izay hatrany olona tsy latsaky ny 580 no voasambotry ny polisy nandritra ny 2 andro nankalazana ny Noely lasa teo. 12 tamin'ireo voasambotra noho ny asan-jiolahy, ny 12 hafa vokatry ny amamona teny an-dalambe, ny 4 no samborina noho ny alatra ary ny 2 ny kasa angalatra. Ny iray farany kosa noho ny fanafiana amin'ny tampiadina araky ny tatitra navoaka ny sampandrarany serasera eo anivon'ny polisy pirenena. Ankoatr'izay, faty miisa 4 no hita ny polisy ka ny iray efa potika be teny amin'ny manodidina n'Andavamamba. Mikasika ny fifamoivoizana kosa indray, nahitana trangana loza amin'ny fifamoivoizana 4 teto Andrenivohitra ka ny 3 tamin'ireo naharatrana olona 4, ny iray kosa tsy nisy naratra saingy nasy mban-javatra. Vaovao tapatapan'izay hatrany, hipoka ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny alahady ny 14 Desambra lasa teo. Seho matiana no nientin'ireo tanora anjatony avy amin'ny foibe mpanaparika ny evanjely eto Madagasikara na ny sevaminy tamin'ilay tantara antsehatra no Laronadi, nitondra ny lohateny hoe Maman, j'ai raté l'enlèvement partie 2, la grande tribulation. Tantara antsehatra maneho ny ady misy eo amin'ny ratsy sy ny tsara amin'ny andro farany, ny fahoriana lehibe. Nanehoana koa ny tantaram-piainana aorian'ny fananganana ary ny toy ny fiainan'ny olona mandray ny mariky ny bibidi. Ny tapany voalohany ity tantara ity dia efa hita sy azo jerena amin'ny YouTube. Andrasana kosa ny fivoahany ity tapany faharoa ity satria betsaka no tsy tafiditra. Eo amin'ny vaovaony maresaka iraisam-pirenena ary anakatonantsika ny fampahalalam-baovao tahaka ny mahazatra, rivo-doza iray no namono olona 10 tao Australia. Olona maro ihany koa no mbola tsy tapopoka hatramin'izao. Araky ny tatry ny mpamonjy voina any an-toerana tokantrano manodidina ny 7 alina no tapaka ny herinaratra. Arahantsika ny fanadihadiny eo amin'ny rindran-tsary ny mbola ava tsara. Nandravarava tao atsinanan'ny Australia ny rivo-doza iray amin'izao vaninandro fety izao atelony izay hatramin'ny androany. Vokany olona tsy latsaky ny 10 no namony ainy ary mbola mitohy manohy ny fikaroana ny sy tapopoka ny mpamonjy voina. Anisan'ny namony ainy ny zazavavy kely iray 7 taona. Anisan'ny vomafy tamin'izany ny tanànan'ny Queensland, natanjaka be ny rivotra, maro ny azo tapaka. Sambo kely iray nitondra mpanjony ihany koa no natopatopany onjy ka nahafaty olona 3 tany akaiky ny Brisbane. Avitra soamantsara ary efa nahazo fitsaboana kosa ny olona 7 hafa tao anatin'ilay sambo kely. Tokantrano 7 alina hatramin'izao no tapaka ny herinaratra. Poto maro ny tapaka ny rivotra hatramin'ny alatsinainy lasa teo. Mitombo hatrany ny fahavoazana Australia hatreto, efa manambana sady ihany koa anefa ny rivo-doza hafa ao avaratry Australia. Tapitra ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity, mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Horatsika rehefa avy ao ny fampahalalam-baovao, ny fandaharana ahoana marina sy ny fandaharana Global News. Aorian'izay kosa no narahantsika ny horonan-tsary Tiger Free. Ny tena kosa ametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rahampitso indray tompoko.